Tetikasa miombana bebe kokoa amin'ny fampiasana fitaovana industrialy ny vokatra, ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo vondrony tantsaha-mpamokatra sy ireo teknisianina ara-pambolena, ny fahafahany tantsaha hisitraka masom-boly voafantina sy tsara kalitao ary ny fampiasana fitaovam-pamokarana moderna ny tetikasa Papriz. Tsy aivina fa efa mahenika ny faritra 20 eto Madagasikara ity tetikasa Papriz ity amin'izao fotoana izao. Koa nisy araka izany ny fanolorana fitaovana informatika avy amin'ny tetikasa Papriz entina hanombohana ny asa ho an'ireo faritra 12 vaovao fanampiny izay misitraka ity tetikasa ity ny 12 hatramin'ny 20 Jona 2024 tao amin'ny ministera ny famolena sy ny fiompiana ary ny jona. Fizarana ary fiarabana ny tetikasa Papriz amin'ny fahatongavany ato amin'ny any amin'ny faritra tsy mandrefana. Raha zohina tsara ny asan'ny Papriz moa zany dia hanome tohana ara-teknika indrindra ary koa ara-pitaovana ireo tantsaha mpamokatra vary. Zany dia mifanindran-dalana tokoa ary tsara ny fahatongavan'ny Papriz ato amin'ny faritra tsy mandrefana fa ny ministera zany nanao ezaka be dia be amin'ny fanajariana tany ary amin'ny fanatsarana, fanavaozana, foto-drafitr'asa, fitantanan-drano ato amin'ny faritra tsy mandrefana. Zay rehetra zay dia ohatran'ny tsy dikany raha tsy misy ny tohana omenan'ireo tantsaha mpamokatra ireo aorinany fanajirenany sy fanitarana velarantany ho volena vary. Voakasiky ny tetikasa Papriz avokoa ny rotsom-piariana vary rehetra ka zava-dehibe ho an'ny faritra matsiatra ambony ny fahatongavany tetikasa Papriz any amin'izy ireo. Dia tena faly tokoa midiran'ny tetikasa Papriz aty amin'ny faritra misy anay efa ela ny andrasan'ny tantsahany izany teknika Papriz izay fa tonga izy ity zava-dehibe eo aminay mihitsy midiran'ny teknika satria entina ampitombona ny vokabary ity aminay. Aty aminay moa dia efa fantatatra ihany ny olana eo amin'ny resaka ny tany, ny resaka ny tany ka tena tonga soa mihitsy ny teknika Papriz izay hoe natao ampitombona ny vokabary. Fanampan'izay efa hisehatra ihany koa izy amin'ny lalam-piariana vary amin'ny ankapobeny rehetra dia voakasika daholo izany ireo mpisehatra rehetra fa tsy hijanona fotsiny amin'ny tantsaha mpamokatra ihany ary tena zava-dehibe izay. Ho fanatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo dia misy ny fanatsarana ny vokabary sy ny fanamafisana izany sy ampiariana vary izany. Ho an'ny faritra tsy matsinana moa zany dia mahafaly anay ny ara-asa amin'ny tetikasa Papriz. Marina fa mamboly vary ny any tsy matsinanana fa ny rendement ngambany eo amin'ny vokatra azo no mbola mila fanatsarana ka mahafaly anay zany miara-miasa amin'ny Papriz amin'ny manomboka amin'ny taona ity mba hanatsarana izay vokabary zay. Satria raha ny tanjon'ny ministera moa dia ny fahavitantena ara-tsakafo dia isan'ny heverinay fa hanampy anay betsaka ity fiarah-miasa amin'ny Papriz ity zany manomboka amin'ny taona ity. Indrindra ihany koa eo amin'ny fanomezany zareo an'ireto fitaovana izay entinay miasa zany. Any amin'ny faritra moa zany dia efa misy olona voatondy manokana mihitsy hiandraikitra an'izay ka anampy be dia be anazy mihitsy zany reto fitaovana azonay. Tetikasa fanohanana sy fanatsarana ny famokarana sy ny fampiasana fitaovana industrialy eo amin'ny seha-piariana vary na Papriz dia tetikasa mandritry ny 5 taona ary tanjona ny azahoana vokabary 5 taona isaky ny hektara ho an'ireo faritra 12 vaovao hiasany tetikasa Papriz toy ny Sofia, Iorombe, Melaky, Sava, Vadivavy-Finany, Matsiatra Ambony, Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana, Androy, Anosy ary Diana.